Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Ity no zavatra tena nanaitra tamin'ny tantaran'ilay Samaritana Tsara fanahy ao amin'ny Baiboly. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mety efa henontsika izany tantarany hoe Samaritana Tsara fanahy izany. Fa amin'ity anio ity dia te hizara aminareo ny zavatra izay tena nanaitra, nandona amin'io tantara io. Any amin'ny Lioka toko 10 manomboka amin'ny 9:20 no misy io tantara io azontsika vakiana ary Jesosy no mitantara azy. Nisy olona nanontany taminy manao hoe iza ny namako? Dia namaly izy hoe nisy lehilahy iray ozy izay avy any Jerosalema andeha ho any Jeriko. Dia rehefa teny an-dalana dia notafihan'ny jiolahy izy. Nalainy daholo ny fitafiany sy izay mety zavatra teny aminy dia nokapohany dia navelany teo efa saiky maty. Nandalo tamin'izany lalana izany ny mpisorona, nandalo ny levita, izany hoe mpitondra fivavahana, ka nandalo fotsiny, niataka, tsy hoe tsy te halala zany na dia hitany teo ara hoe misy olona mitsirarany eto amin'ny lalana eto zany. Fa rehefa nandalo kosa ny Samaritana anankiray, ny Samaritana zany dia tsy jiosy zany, azo heverina hoe jentilisy zany. Kanefa rehefa nahita n'io lehilahy io izy dia ambarany eo manao hoe honena amin'ny 7:30. Ary io Samaritana io ambarany eo manao hoe nandeha tamin'ny nalehany, izany hoe olona manana ny alehany io zany, manana programma io olona atao hoe Samaritana io fa rehefa nahita n'io olona io izy dia ambarany amin'ny 4:30 hoe nanantona azy. Adinony teo aloha zany izay mety ho programmany fa hoe fa ahoana ty olona ity, nifantoka kely izy aloha tamin'ity olona izay marary mitsirara amin'ny tany ity. Dia ambarany ao manao hoe nofeheziny miferiny, nasiany diloilo sy divay, karakarainy aloha zany tamin'izay zava-nisy teny amin'ny teny ilay olona. Efa nisy fahafohizana sady aloha zany teo aminy teo hoe navoaka ny tany anaty kitapo kely tany, ny divay, ny diloilo sy ny toy izany dia nentina ny karakarana ity marary izay hitany teo ity. Dia rehefa vita izay dia nampitengeniny tamin'ny brikiny izy ka nentina ho any amin'ny tranom-bahiny dia no Tsaboy. Tsy fantatra hoe nanana briky firy izy, ray ve sa roa? Raha ray zany dia izy zany nandeha tongotra, fa ilay marary zany no nampitengeniny teo amin'izany briky zany. Dia lasa dia nentiny tany amin'ny trano fandraisam-bahiny dia ny Tsaboy tany. Dia eo tsika dia efa mahita aloha zavatra be dia be hoe tena mahavariny ity olona ity, sady mahafohy fotoana, mahafohy zavatra, tena nialany hatramin'ilay toerana, nomeny hatramin'ilay brikiny sy ny toy izany, nentina nikarakarana amin'ity olona ity. Dia noho ny ampitso izy 9:30 dia naka denaria 2 izy, izany hoe niaraka tamin'io marary io tao amin'ny trano fandraisam-bahiny tao izy zany nialina, nanao garda malady tao izy zany. Dia rehefa tonga ny ampitso marainana iny dia naka denaria 2 izy, mbola namoaka vola posiko ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny, sady nanao taminy hoe Tsaboy izy ary hoatrinona, laninao, mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverina. Io fehezanteny io ravana tena mahalasa saina. Io fehezanteny io tena ngeza loatra ny valeurany, satria akoatran'ilay zavatra efa nataony ny omaly tamin'io lehilahy izay marary io dia mbola namoaka vola posy izy ary mbola nanao engagement, fifanekena tamin'ilay tompon'ilay tranom-bahiny hoe mba Tsaboy ty olona ity fa rehefa miverina na hoatrinona mbola laninao, mihoatra no ireto denaria ireto dia omeko, honerako. Ary eo ny tena mahatonga ana miteny amintsika hoe zava-dehibe loatra ny nataon'ity Samaritana ity. Olona tsy fantany ena io tsy hoe zanadralahany io ka dia hoe andeha karakarainy sy andaniany fotoana tahaka an'izany, fa olona tsy fantany io. Ary ny mpandinika soratra masina sasany aza mihevitra hoe jiosy io lehilahy io, olona tsy tokony ho karakarainy akory, kanefa dia izao hoe nikarakara izy. Ary ny dikan'io fehezanteny io dia izao hoe na hoatrinona laninao mihoatra noto, honerako rehefa miverina, zany hoe vonona mihitsy izy zany hatramin'ny farany hikarakara ny olona io, manao engagement izy zany hoe tsy manao sotapany fa tena mitsabo hatramin'ny farany, mandra-pahasitra ny olona io raisonareo an-tanana izy fa izaho no mandony lany rehetra. Mety hoe tsy afaka nijanona izy fa tsy maintsy misy zavatra mbola nataony sy nalehany aloha,
fanapetrany tsara tamina olona mahatoky ilay marary fa tsy hoe napetrapetraka fotsiny to fa mbola misy ny alehako fa napetrany tamin'ny olona mahatoky dia miverina izy hoe raha miverina dia mbola manonitra zany hoe nalasa teo ary izy zany dia mbola any anaty eritreriny any hoe mbola manana andraikitra mbola misy fifanekena any hoany tsy maintsy mbola hiverina hijery hoe manahoana aloha inona ny mbola tsy ampy inona mbola tokony ampiana dia mbola vonina izy zany amin'ny hoavy mbola hanome na mbola misy ara-tadiavina momba ity marary ity avoaka ho an'io marary io zany le tena namana zany ny tena namana ny tena namana zany dia le olona hoe tsy mijery hoe inona ny mbola interehako azoko amin'ity olona ity fa tonga dia mahafoy fotsiny manome mikarakara vonina mihitsy hoe hampandevitra aloha amin'ny fotoana sasany izay mety ho alehany sy miprogramany fa hifantoka hikarakara izay olona sahirana izy ary hanonitra ary tena nampy hatramin'ny farany mihitsy eo amin'ny andininy fa 7 dia hoy Jesosy tamin'ilay olona nanontany azy hoe iza ny namako hoe mandeha any ianao izy ka mba manaova toy izany koa mety efa amintsika koa zany teny zany fa tena sarotra ane zany dravany ivery fotsiny raha misy olona mitsirary eo amin'ny arabe eo mandeha ny an-dalana iny ianao dia tena vitanao ve ny tena hoe andray andraikitra hatramin'ny farany hoe hay andeha aloha karaka ianao mety manana ny alehanao ianao mety manana ny asanao sy ny occupation anao ianao dia hoy zanao hoe za tsy afaka hivily eto mihitsy aloha androany fa tsy maintsy mandeha dia nefany tsy izay ny nataon'ilay Samaritana zany le fialahatsin'ireo le mpisorona sy le vita hoe be raharaha ny mpisorona be andraikitra ny mpisorona dia tsy miraharaha izay olona mila vonjy tonga eo anatrehany azy andraindray vokatra izay hoe be andraikitra izay ary zany ny olantsika be andraikitra loatra sika dia tsy hitantsika hoe ao ambadiky ny tranontsika eo ane misy olona efa misofre misy olona efa na agonia ao amin'ny fianakaviantsika eo ane misy olona efa tena mijaly misy olona efa tena sahirany misy olona efa tena tsy miakanjo intsony amin'ny manodidina antsika eo ary indraindray ilay olona reny olona apetraka Andriamanitra eo akaikintsika hitantsika mihitsy eo amin'ny lalantsika mihitsy ilay olona fa dia hoditsika fanina fotsiny satria efa mafy ny fiainana efa sarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao ary na manao ary tsika soa dia indraindray soa kely hoe ity efa mba manome aloha efa mba manao aloha iny manipy kely mofo paina tapany dia asiana dobera sy ny toy izany dia efa reriavantsika mihitsy hoe za manampy an'io olona io tsy izany ny tantaran'ny Samaritana tsara fanahy fa ny azy nisy engagement ndraisiny mihitsy mandra-pivahany olana izay atrehany ananan'io olona io tsy hoe hiantoka ny fiainan'io olona io raha manontolo izy fa hiantoka kosa ny fahasitranan'io olona io satria izay ny zavatra hitany nataon'Andriamanitra nandalo teo aminy olona tsy mpivavaka nefa manana an'izany toe-po zany olona jentilisa nefa manana an'izany fo antra tena misy fitiavana zany dia mampandiny tena tsika kristianina ilay izy hoe manahoantsika eo anatrihan'izany fa maniraka atsika ny tompo andeha mety misy olona tena efa voafatotro ny zava-mahadomelona efa hitanao mihitsy hoe tena potika ny fiainana ny ray manontolo tian'Andriamanitra ianao hanao engagement tena hikarakara n'izany olona zany hoe tena ry tompo hiandraikitra n'ity olona ity ary tsy moramora io misy fotoana manko ambadika zany hoe rehefa miverina zany hoe misy vanim-potoana misy laps de temps elaela zany fa mbola sous responsabilité any foana zany io marary io dia izay nandray tsika rehefa tsy mivaky anatin'ny herinandro na tapabolana aloha natsika miala baly tsika hoe nendreny efa tsy aleo manao zavatra hafa mihitsy fa reny efa olona ohatran'izao ary eo mihitsy ny mahasarotra ity tantaran'ny Samaritana tsara fanahy ty hoe ahoana moa zany raha misy olona tonga zany ka manana olana tonga eo amiko ny tiany Jesosy zany tsy hoe hanome azy vahaolana fotsiny amin'iny situation amin'iny fotoana iny fa tena hoe hanafaka anazy mihitsy amin'iny olana izay mahazo azy io ka hitondra vahaolana maharitra ho an'io olana io izay atrehany olona io dia izany ny tian'Andriamanitra ataontsika ravaka toy izany hoe tsy hivity zany ry pastera ay ve tena zavatra goavana be ohatr' izany ty tantaran'ity Samaritana tsara fanahy ty eny tompoko tena zany mihitsy le izy ary zay ny nampiavaka azy eny an-dalana eny anao raha mahita olona misy fahasahiranana zany dia vonina ve anao tena andray an-tanana hoe raisiko hatramin'ny farany ty olona ity le izy akory tsy hoe andeha ho raisinao an-tanana daholo ny 4 miratraritra eraky ny Antananarivo na hoe eraky ny commune izay misy anareo fa mety misy olona ray na roa ny azo hoe dia olona ray ihany no hitany teo mety misy olona ray tokoa ane azonao atao mihitsy hoe andeha ry tompo tena mikarakaraiko ty apiko ty olona ty hatramin'ny farany
asa mety hoe etoako ny okolaziny na apiko mihitsy izy mandra-pahitany asa na arahako mihitsy ny fiainany tanterahako mihitsy ny zao mandray responsabilité amin'ity olona ty mihitsy mety manana zay zavatra manahirana anao fa amin'ity an'io ty raha mandeha anao ka manao izany iraka ampanaovan'i Jesosy zany dia izy no hanome anao ny hery sy hanome anao zay rehetra ilaina satria io toetra ny Samaritana tsara fanahy io Jesosy mihitsy ane io Jesosy mihitsy io izy le mahitantsika zay ravarava ny fahotana sy potipotika zao fiainana zao dia mandray atanana antsika izy ary izy zany rehefa mandray atanana dia tsy mandray atanana hoe sotapana hoe manafaka anao amina olana iray fotsiny fa tena mandray atanana antsika hatramin'ny farany izy manao engagement Jesosy Kristy hoe mandra-piverina any amin'ny rao an-lanitra dia sous responsabilité any foana ianao izy ny miadidy ny fiainantsika satria efa olona tonga teo ampelantanana antsika ary fifaliana lehibe eo antsika zany za mino fa tsy ho adininy io marary io mihitsy ty Samaritana ity eo amin'ny fiainany satria lehilahy niavaka loatra tamin'izay nataony tamin'ny fanampiana zay nataony aoka mba ho tahaka izany koa ianao hoe olona zay tsy ho adininy olona mandrakizay ny fisianao satria namela zavatra goavana be teo aminy ianao tsy le anisan'ny olona nanampinampy kely fotsiny fa le olona tena hoe nandray atanana azy tanteraka hatramin'ny farany mihitsy misy io ary efa nahita olona be dia be ary havana tena hoe nandray atanana hatramin'ny farany hoe ity olona ity ho tsaboinay ity ho raisiny hatramin'ny farany ny cancer ara tamin'izany tena hoe misy chimiothérapie miditra volona tsy tokony tsoforoana fa no tsaboiny le olona hitany masoko zany nandra-pahafatin'ilay zaza ary avy eo hatramin'ny fandevenana an'ilay zaza aza dia mbola niraisin'ilay olona tany zao maimaim-poana olona sendra mba hitany fotsiny anefany teny amin'ny tambazotra tserasera tany hoe marary dia niraisiny atanana tanteraka lehibe ny valim-potianao anatrehan'Andriamanitra fa zany ny olona tadiavin'i Jesosy Kristy zany ny tena sakaiza zany ny tena namana tsy olona hoe rehefa mahantra ianao na rehefa mijaly ianao dia miataka aminao izy fa ny tena sakaiza dia zao rehefa ao anatin'ny fahorinanao dia miditra tsehatra izy manao engagement hitady vahaolana ao anao hatramin'ny farany ianao manaova tahaka an'izany fa izany no ataon'i Jesosy ho atsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.